orinasa Magro nosy Belleville Norbaina Nopiteina tsy avela ijoro. CLEMENCE RAHARINIRINA notoriany ben'ny tanàna ao amin'ny cybercriminalité. FIHILANANNY AMPANJAKA ZAFISORO fa mbara ratsy sahady ve? Sabotsy fa fitony volana Novambra taona 2024 manatitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy no sady manasanao sahady anaraka ny fotoana ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany. Amin'izao fanombohan'ny vaovao izao dia andeha ho any Anosy be isika amin'ity fanadihadiana manaraka ity satria dia mbola any an-toerana amin'izao ny filoha marika Ravalomana androany moa dia tafiditra tao amin'ny Magro ny tenany nitsidika izany tany an-toerana. Talanjona moa izy amin'ny hafarany ity orinasany. Germano Menjanahary sy Manorandremalala no mitatitra amintsika misimisy kokoa makasika izay. Toy izao ny hafarany Magro eto Nosy be Elville. Fotodrafitra sarotika voaroba toy ireny nandalovana bomba ireny. Ity orinasa ity anefa dia mamelona malagasy maro, mampandroso ny toe-karenan'ny faritra ary mampandroso ny firenena mazava ho azy. Taoriny Tomasina dia niarany antsonjain'ny fitondrana rajoelona koa ity orinasa ana malagasy ity. Tsy hay hoe inona loatra no tsy aritra amin'ny tompony fa ny tsikaritra aloha dia lonolony ny kotroka efa ela no misy. Omaly dia nosakanana tsihitra izahamaso ny fahasimbana tao amin'ny Magro. Ny filoha-mpanorona ny orinasa dia Andriamatoa marika Ravalomana. Baiko midina avy amin'ny prefet mihitsy raha ny fantatra no tsy nahafahan'ny filoha marika Ravalomana niditra tato. Raha ny tena marina dia tao sakanana tsy ahita masony ny hafaran'ity orinasa ity izy. Ankoatra izay dia mampanontany tena mihitsy ny fahatahorana azy. Aiza ho aiza ilay fahalalana vezivezy ho an'ny olom-pirenena eto amin'ny taniny. Fatao heverina ho ireny olona en résidence surveillée ireny ny filoha Ravalomana taty Nosy be Elville. Arahy maso akaiky ny lalana lehany ny olona ionany ihany koa. Eny na tsy hanao famorina politika akory aza dia bahanana. Aiza ho aiza ilay fahalalana miteny maneho hevitra fa indrindra ilay fahalalana vezivezy eto amin'ny tany sy ny firenena efa nizo fototra maha-olona mihitsy mantsy no tsy hajaina. Eny fa na dia filoham-pirenena teo aloha aza izay tena nahavita be amin'ny resaka fampandrosoana ho an'ity firenena ity. Fa manoloana ity zavantranga tany Anosy be ity hatrany moa izay nahazo ny filoha marika Ravalomana dia nitondra ny heviny momba izany androany teo anivo ny CRN. Germano Menjanahary sy Manorandremalala trano no mitatitra amintsika ny andindininy izay. Mila raharaha ohatry ny rainy Zafilemena. Io no azo ilazana ny mpitondra ankehitriny. Nandritra izay roa taona nitondrany ny firenena izay dia manjaka ny fanamparam-pahefana sy ny didi-jadona. Ny tsikatra dia mbola tsy maty vola voankibo ara-politika amin'ny filoha marika Ravalomana, ny mpitondra ankehitriny sy ny ekipany. Anka na ny fanana ny filoha marika Ravalomana aza dia itsabahany ny fanjakana. Izy rery ny tagny fa sy nagnentan'olo izy fanagnany io dia droany magnety fanagnany isaky zay tany andehanana anazy io territoirany io ho lavitra ny fampiavana-pirenena regny zavatra ataontsika ary ho sarotra fampiavana-pirenena. Hiditra ava Tomasina anao hiditra an-dragnonao anao sakanany zany ane zavatra sy mety ane zany. Ny CRN hatram'izao manosika ny fitondram-panjakana sy mitona ny fitondram-panjakana hoe ndaova kely ny fotoana sisa dia tapaka ny tadipotra eo amin'le fampitanay fihavanana satria rehefa tsy heno anao tanke mbola sisy stabilité zany politika zany amina firenena anankiray aza manonofo ny ara ekonomika androso ary aza manonofo ny sosialim-bahoaka ho vaovà. Ny tsapa dia atahorany ity fitondranay ity mafy ny filoha marika Ravalomana
eo amin'ny sehatra politika. Tsy fananam-panjakana akory ny macrosyndico, ka ny fanjakana no tokony anapa-kevitra amin'ny tokony ataon'ny tompony amin'izany, ho iatrany ity mpanao politika ity. Fa isan'andro dia misy zava-baovao tsy eritreretin'ny saina ataon'ity fitondrana ity. Ato anatin'ity fanadihadiana ity ary no hitondrana amintsika ny resaka mandeha momba ny tolo-dalàna anankiray. Mirado Rabenjamina sy Andra Rakotomalala. Tato anatin'ny andro vitsy dia niparitaka teny anivon'ny tambazotry ity tolo-dalàna ity. Projet pour la protection des projets présidentiels no anarany. Arak'izay dia natao iarovana ny tetikasan'ny filoham-pirenena izy ity. Tsy hay aloha izay tena fahamarinana ity tolo-dalàna ity na tsy, fa dia mahavalalànina ihany ireo voarakitry ny andininy maro. Eto amin'ny andinin'ny fahatelopolo ohatra dia hoe tsy azo ataony manova, mikitika, mandrava ny tetikasa izay nataony ny filoha teo aloha. Mety hitarika hatramin'ny fampitsaharana ny filoham-pirenasa ny tsy fahatanterahana ny voalazany io andininy io. Fa raha jerena amin'ny ankapobeny fotsiny dia zary mahatehitena hoe ohatran'ny sanatria hoe tena hoe tonga filalaovana ny fiainam-pirenena mihitsy tsika. Satria raha jerena amin'ny ankapobeny ilay izy dia lasa maneho endrika ataoko hoe fanavahan-tena na fitiavan-tena na fiarovan-tena ny mpitondra amin'izao fotoana izao, ny fanapanatanteraka zany. Satria ohatrany natao iarovana ny zavatra na ny rambo mety aniry ao aorian'ny fotoam-piasana rehefa avy eo sy fiarovana ny endrikendrika amboletra atao mandritra ny fotoam-piasana ihany koa. Izay no anaovako hoe sanatria tonga amin'ny endrika kilalaon-jaza ve tsika amin'izao fotoana izao raha hoe alaina amin'ny ankapobeny ilay izy ny fiarovana ny asa natao tena zavatra tsara, kanefa tokony ilay resaka hoe fanohizana ny asa nataony teo aloha tokony zahatra mandeha ho azy nge zany. Raha ohatra ka tena homy dia tamarina le mpandimby. Isan'ny voarakitra ity tolo-dalàna ny paritakeran'ny tambazotry ity ihany koa eo amin'ny andininy faraika amin'ny telopolo no hoe tsy azo karohina, samborina, gadraina, ampiakarina fitsarana ny filoham-pirenasa raha tsy tratram-body omby. Toa mifanohitra amin'ny fijoroan'ny haute cour de justice. Lasa personnalisé le lalàna, lasa miverina zany le fomba fanao hoe taillé sur mesure ny lalàna anankiray. Dia rehefa hitan'ny zareo fa izay no ahafahany miaro ny tena na miaro ny sitrapony dia atao endrika lalàna ve le izy. Dia vokatra izay zavatra izay dia lasa misy zavatra mpifandiso any, satria fatatsika ny atao hoe homme d'état zany inge qualité anankiray zany fa tsy andraikitra qualité zany fa tsy andraikitra, kanefa dia lasa miova tanteraka ho any dikany eo anatin'ilay izy. Raha raisitsika amin'ny atsipy amina zavatra manokana le izy mety ho azo afaka-panahy ihany tsika na mety ho izay misy hoe resaka momba ny tantaran'ny rova io le izy, hoe iarovana n'le colisée tsy voarava hoe satria misy fikambanana isan-karazany efa laza hoe tsy maintsy sorony io no ny antony tsy ho resahantsika eto tsy anjarantsika miresaka an'izay. Dia mety hoe ho fiarovana an'izay ve mazava ho azy fa hisokatra ny ady hevitra, ary izay aloha dia hitondra ny hevitra tsy mbola vao ny hevitro zaharery no resahako eto fa mbola tsy hevitra groupe parlementaire na salamana, ary ny akamaroan'ny solombavambaoka izay ndresahana le izy mbola vitsy ihany nahita le izy amin'ny tambazotra sosialy fa réaction ako za manokana ny resahantsika eto. Fa raha tena hoe tonga tokoa eny ambony latabatra ny solombavambaoka moa zany dia tsy maintsy edika hevitra dia tsy maintsy fandresen-dahatra samy anana ny heviny. Andrasana araka izany ny fahamarinany ny fisinina tsy ity tolo-dalàna ity. Tolo-dalàna izay tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana velively satria toa mitsinjo ny tombontsoan'olombitsy. Fa voatotoina hatrany fanehoan-kevitra eto Madagasikara amin'izao hatramin'ireo solombavambahoaka manao ny asana aza moa dia sakanana mampatsiahy ny anjara andraikitra izany hoe solombavambahoaka izany ny mpahay lalàna iray androany. Ho an'ireo minitsy mahafantatra izany anjara andraikitra ny solombavambahoaka izany. Mirado Rabenjamina sy Andry Rakotomalala. Niteraka resabe tato ato ny fanaovan'ny solombavambahoaka tiako Madagasikara tatitra amin'ny vahoaka. Iverina fa tokony halalany andraiky ny avy ny solombavambahoaka ary didiny lalàna
anao sy hitandro toy ny anakandriamaso izany andraikiny zany. Ireo solombavam-bahoaka ireo dia mitondra anareo solombavam-bahoaka ny Madagasikara fa tsy solombavam-bahoaka ny 3e arrondissement akory na 2e arrondissement na 1er arrondissement na 5e arrondissement. Ka noho izany manadidy sandraikitra olo reo isolotena ny vahoaka malagasy eran'izao Madagasikara ray manontolo izao. Ka naiza lehany dia malagasy reo ary solotena solombavam-bahoaka malagasy reo solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Ka noho izany tsy hitako diso fanazavana le filazana fa hoe eo am'le toerana nalany azy any tokony anaovany tatitra tsy zany. Tena ohatrany hoe enfantillage ho za fandraisako alezy tena enfantillage. Fa avela le olona anao le tatitra era Madagasikara ka izay mieno zay tsy mieno dia tsy mieno anjaran'izay. Miezaka mampiasa ireo olona mpanaradia azy ankehitriny ny fitondrana, miseho amin'ireo ainao manjery maro, miezaka mandiso izany andraikitry ny solombavam-bahoaka izany izay mampanontany tena ihany. Maninona ary ny sakanany satria amiko raha zany président république dony everiko hoe tokony asiana ara fivoriana miaraka amin'ny mpanohitra indray mandeha isaky ny 2 volana farafahakeliny mba ahafahana mandray ny hevitr'ireo olon'ireo ahafahana manitsy ny zavatra tsy mety na mety ara hoe voalazany koa dia toizana le mety izay ataonao araky satria miaraka ny fanapahana sy miaraka ny jery tamin'ny mpanohitra. Fa raha ohatra ka sakananao foana ohatran'izao le mpanohitra dia tsy maintsy hitady foana izy hoe zavatra ho tenenina ary zavatra le zavatra tenenina ika zavatra marina koa fa tsy hoe zavatra foroniny zay mana fotoana am'le izy satria marina fa le mpitondra tafotoana amin'izy satria milaza le zavatra misy izy araky ny teny vazaha hoe la vérité blesse. Makarary ny fahamarinana rehefa voalaza matetika. Iroso amin'ny fifidianana olona ihany moa ny fanjakana na dia efa fantatra izao aza fa fifidianana amin'ny tanila izy ity. Itodika etỳ Madagasikara indray araka izany masony izao tontolo izao amin'ny 1 volana Desambra io hita voninahitra sa hita fienatra. Mirado Ora Benjamin, Andry Rakoto Malala. Tamin'ny propagandy dia velo ranony filono hoe anafoanany Sénat. Amin'izao anefa dia izy tenany mihitsy ny mampirisika ny pomba azy ho fidiana oloolona. Raha ny hita aloha dia fifidianana mampisarabazana fa tsy mampiray ty fifidianana ity. Isany anankiray mampikatso amin'izao raharaham-pirenena izao ary tsy andraisan'ny maro amin'izao fifidianana oloolona ho avy izao dia ny tsy fisiny izay fifampiresahana izay satria manao didiko fe lehibe ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Tsy mazoto ny ireo antoko politika izay mandrafitra ny raharaham-pirenena raha politika eto Madagasikara izay efa napetraka teo le hoe tsy fisian'ny fifanajana marina fa tokony isy izany antsoina hoe majorité présidentielle zany kanefa kosa raha hoe ohatra ka tsy amena sehatra ny mpanohatra ahafahany sy ny hery fifandanjakery indrindra ary isin'ny fifanankalozan-kevitra ho amin'ny fampandrosoana dia mazava ho azy mirona bebe kokoa amin'ny didijadona isika ka ary ny didijadona raha tsy mahafehy izany ny mpitondra tahaka n'izay atao amin'izao fotoana izao raha ny fahitana azy dia hitondra ny firenena indray anakilavaka. Tamin'ny andron'ny repoblika voalohany dia 420 ny isan'ireo loholona 5 tapitrisa monja ny isan'ny vahoaka malagasy tamin'izany. Ankehitriny 520 tapitrisa ny vahoaka malagasy ahena 12 sisa ny isan'ny loholona ninika ny Madagasikara. Fifidianana izay mbola tsy andraisan'ny antoko politika hafanjara indrindra fa ny avy amin'ny fanoherana. Makaizy ity firenena ity ary nakaiza ihany koa ilay teti-bolan'ny antenimieran-doolona. Toy ny raharaha CLEMENCE RAHARINIRINA kosa indray dia niatrika fanadiadiana teny anivo ny cybercriminalité ny tena ny androany. Lany tamin'ny anaran'ny IREO moa ity mpanolosain'ny tanàna n'Antananarivo ity noho ny fitoriany ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra mantsy no antony niatriany izay fanadiadiana teny amin'ny cybercriminalité izay. Asinandria Malala, Mathieu Princy. Tsy mbola vita akory ny raharaham-pitsarana CLEMENCE RAHARINIRINA teny anivon'ny fitsarana noho ny fitoriany izay fokotany iray azy dia izao indray enjehana eny anivon'ny cybercriminalité ny tenany. Noho ny fanapahariana vaovao tsy marina no antony toriany ben'ny tanàna azy izao indray. Naharitra ora roa ny fanadihadiana natao azy tena nosy ary afaka namonjy fodiana taorian'izay. CLEMENCE RAHARINIRINA zany mialohan'ny mpanolotsaina ny tanàna azy dia mpanao gazety. CLEMENCE RAHARINIRINA mialohan'ny mpitondra na mialohan'ny tarehany fikambanana taksi Antananarivo renivohitra dia mpanao gazety. CLEMENCE RAHARINIRINA mahafantatra tsara ny lalàna amin'ny fe, ny serasera
ary mahafantatra tsara n'izany hoe inona no azo avoaka, inona ny azo tenenina, inona ny tsy azo tenenina. Ka amiko zany a dia za dia miteny hoe fantatra tsara ny zavatra nataoko ary averiko hoe assumeko daholo ny zavatra no teneniko na tamin'ny anao manjery na tany amin'ny réseaux sociaux fa za tsy nanala-baraka olona, za tsy namoaka vaovao tsy marina fa ny vaovao rehetra izay navoakako dia vaovao recoupé, vaovao marina ary vaovao azo porofona. Fanontaniana maro manitikitika ny sain'ny mpanara-baovao amin'izao zava-mitranga izao, fa ny azo heverina dia misy ifandraisany amikihana sy tsikera mivaivay ataon'ity mpanolotsaina ny tanàna ity izao zava-mitranga izao. Raha araka ny fanazavan'ny CLEMENCE RAHARINIRINA kosa dia tsy hiova amin'izay fitsikirana izay ny tenany raha toka mbola manjaka ny tsirariny mianjady amin'ny vahoakan'Antananarivo. Manoloana kosa indray ny fahalasany ampanjaka avy amin'ny foko ZAFISORO taorian'ny fitokanana teny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana omaly dia nitafa tamin'ny mpanao gazetinay androany ny zanaky ny faritra iny. Germain Menjanahary, Manora Andriamalala. Ny ilana ny Andriana Zafimbelo Silvestre isan'ireo nasaina nandritra ny fitokanana ny asa fanarenana ny rova Manjakamiadana omaly. Raha ny fanazavana dia nitambositra tampoka ary ny daraboka ity ampanjaka ity raha iny nitsangana tamin'ny fotoana natongavany filoham-pirenena nandritra iny lanonana iny. Andriana solitenan'ny mpanjaka ZAFISORO avy amin'ny farafangana izy no nasaina anome voninahitra iny lanonam-pitokanana iny. Misy ifandraisany ve amin'ny tenin'ny Andriana Rabaroella, tena misy le izy. Raha ny côté avaty aminay ity zany tena mametraka tena misy ary manameloka ny le fitondram-panjakana zahay. Ny tantara zany sy sara fanadino eto. Fa tokony mahagasy asika zay, tokony mametraka an'izay asiny razana zay asika. Fa rehefa mba miteny tompony dia mba tokony hagnaja, za tsy manao hoe tsy tompony ny fitondram-panjakana. Fa kosa sy mesy hifanakaloza-kevitra amin'ny enti-paharazana le izy. Igny tsangana igny président ikabaro dia tao arinan'ny président tao daholo zareo. Dia tonga dia tao sy hay inona ny zavatra nataony olona matanjaka be. Tadio fa ex militaire koa izy igny, ex académicien. Anareo ny organiser an'le zavatry nampazakanay avy farafangana agny maty. Tsy ve zany salatsa anareo no tsara azy. Ka raha hiteny ankoatran'izay aho dia ohatran'ny falegnan'olo, fa leo sy hiteny ankoatran'izay. Tsara moa ny manamarika fampikambana ao amin'ny CRN na ny Conseil de la Réconciliation Nationale izay natsanga ny professeur Zafy Albert ity ny ambo omaly ity. Taorian'ny fahatongavan'ny TATAROM-PIANDRIANAN'I mpanjaka RANAVALONA fahatelo teto Madagasikara moa dia niteraka resabe teo anivon'ny antenimiran-doholona frantsay izy iny. Fanampanazavana ary eo amin'ny rindran-tsary ny tahirin'ny aina. Raha namoaka lahatsoratra ny RFI taorian'ny fahatongavan'ilay TATAROM-PIANDRIANANA teto Madagasikara milaza fa fampindramana 5 taona ihany ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy sy frantsay dia niteraka resabe teo amin'ny antenimiran-doholona frantsay ihany koa izy ity omaly. Vao nahare io famerenana ny TATAROM-PIANDRIANAN'io ny komisiona ny kolotsaina eo anivon'ny antenimiran-doholona frantsay avy hatrany dia namoaka fanambarana. Ny famerenana azy iny dia maneho mihitsy ny tsy firarahina ny fakakevitra tokony atao amin'ny tompon'andraikitra isa-tsokajiny izay any afaka manapaka ny famerenana azy na tsy hoy ny fanambarana. Fitsipaham-pitokisana ity nataon'ny governemanta ity hoy ny loholona iray. Novainy antenimiran-doholona mihitsy azy ny teny maromaro mamaritra ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana rotonta toy ny famerenana na ny restitution, ny hoe fanomezana na remettre. Novain'izy ireo toy ny hoe fiverenana na retour. Raha tsorina izany ny teny hoe restitution na famerenana tanteraka dia tsy mitombona hoy hatrany ny loholona iray satria nambarany fa any Frantsa ity TATAROM-PIANDRIANANA ity. Mbola mampametra-panontaniana araka izany mikasika ny fiverenana izy ity afaka 5 taona satria raha nambarany RFI dia fampindramana 5 taona ihany ilay fifanarahana. Fa mbola miankina amin'ny famoahana lalàna mifanaraka amin'ny fahazontsika azy tanteraka na tsy. Izao anefa ity ny antenimiran-doholona frantsay efa mitsipaka sady ny famerenana azy tanteraka amintsika. Eo amin'ny lafim-baovao fahatanteraka kosa indray dia mbola tsy vita tanteraka ny ady amin'ny Covid-19 raha ho an'i Madagasikara. Isan'ireo mitaintaina amin'ny fiatrehana ity valana aretina ity moa ny vehivavy bevoka. Mialy Raharinombana sy Mathieu Prince.
Iray tamin'ireo vehivavy bevoka voan'ny coronavirus isaoly ny 17 ka hatramin'ny 18 aogositra izy no nanaraka fitsaboana teny amin'ny maternité be Filatanana rehefa avy nivezivezy tany amin'ireo toeram-pitsaboana tsy miankina. Eninandro taoriana nanaovany fitsiliana no nafantatra fa mitondra ny valanaretina ity renim-pianakaviana ity tao anatin'ny AIS tahotra no niatrehany izany. Toy izao ny fitantarany Saoly ny niainan'ny COVID-19 tao anatin'ny fitondrana vovoka. Tena nitantaina be mihitsy aloha satria mieritreritra zany hoe anahoana ihany izy ity mety teraka soma tsara ihany sa hoe mety ahoana ny sosiana hoe mety ahoana ilay zanako akiboko hoe mbo hiary vela soma tsara ihany izay mianaka sa ahoana satria za tena kohaka be sady sepotra tena tsy avy miaina dia tao aorianan'izay moa rehefa nahazo tao be Filatanana dia mba tsy naninona zany fa le zaza zany tsy maintsy navoaka tsy maintsy natao césarienne zany hoe amonjena anazy satria ilay anticorps zany efa maivana dia maivana tsisy problème ny zazakely tamin'ny navoaka fa za fotsiny zany no betsaka loatra ny raha vety tsy maintsy nampiana 4 poche avy eo. 19 no isan'ny vehivavy bevoka nanaraka fitsaboana tao amin'ny maternité be Filatanana, efatra ny trangam-pahafatesana tao anatin'ny 9 mbolana. 900 no isan'ireo vehivavy nandalo tao amin'ity hôpitaly mpanjakana ity nanomboka tamin'ny 12 aprily ka hatramin'ny androany ka ny 17 tamin'izy ireo no notazonina. Mitovy ihany ny fandraisana tanana satria misy surveillance, misy suivi, misy ny fanomezana fanafody rehefa misy signe, tsy dia misy risque loatra fa rehefa voatsabo tsara izy dia tsisy olana mihitsy ny fivoaran'ilay fitondrana vovoka. Misy mihitsy ny vehivavy positif ka confirmé izay natao opération césarienne tato dia vita soma tsara, salama tsara ny reniny sy ny zaza rehefa avy nanao amin'ny traitement. Nambarany ity mpitsabo ity fa tokony hitandrina ny rehetra indrindra fa ireo vehivavy bevoka mba tsy hovoan'ny COVID-19. Tsy tokony hisy ihany koa ny famankina any amin'ny hôpitaly ienan'ny fifandraisana tsy hiparitahan'ny valanaretina. Miatraiky amin'ny ativilan'ny olom-pirenena tsirairay amin'izao ny fiainana ao anatin'ny krizy eto amin'ny firenena indrindra nanomboka tamin'ny fotoanan'ny fiboana. Ny any tombo ny araka tamin'izay araka izany isan'ny mpivarotra izay asa hitan'izy ireo fa vahaolana ahafahany mahazo vola. Nambiny tsovelo sitraka tahiry ny aina. Manoloana ny fahasahiranana nolalovan'ny vahoaka malagasy nandritra ny fotoana fiboana teto Madagasikara, samy nikarika ny fomba rehetra ny tsirairay na ahafahana ny velona. Isan'ny nironan'ny ankamaroan'ny tanora ny fivarotana tany anaty tambazotra tserasera, teo koa ny fitadiavana entana na sakafo mampiavaka ny mpivarotra tsirairay mba handehanany tsena bebe kokoa. Rehefa be loatra nefa ny olona miditra eo amin'ny sehatra iray dia lasa mizarazara amin'ny mpanjifa, noho izany tery ny fomba fivarotana. Tsy maintsy atao anefa izay hampitatra ny eo am-pelatanana ary tsy maintsy ampiasaina ny fomba rehetra hinanana hoy ny faneho-kevitry ny tanora na dia teo aza ny fihiboana izay niainana krizy tena mafy ary mbola misy fiantraikany amin'izao fotoana izao. Le crise sanitaire COVID-19 teo dia hatramin'izay zay vao feby tamin'izay hoe resaka en ligne izay fa voalohany mihitsy izay zao no hoe miditra hoe confronté direct amin'ny public sy ny client zao le zavatra midinao fa ny direct zany afaka mampiseho anazy ohatra à travers une dégustation dia afaka mahafantatra izy hoe tsara le produit anao ahafahany manjifa ao aoriana. Fomba entin'ny tanora ahafahany mampiroborobo mivarotra ataony koa ny fandraisana anjara amin'ireny fampiratiana samihafa ahafahany mivelatra eo amin'ny resaka fitadiavam-bola ireny. Eo amin'ny tontolon'ny fandrarana kosa indray dia olana sedrain'ny tanora mandraka ankehitriny ny fitadiavana asa. Vahaolana lehibe ny fidirana amin'ny fandrarana toe-tsaina nahazatra no mila ovaina ary mizotra ho azy ny asa atao. Nambiny tsovelo sitraka hatrany sy tahiry ny aina ary no mitatitra amintsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Sakany eo amin'ny fandrosoana ho an'ny tanora malagasy ny tsy fananana asa hatramin'izao fotoana izao. Zary lasa fahazarana ho an'ny tanora malagasy ny hoe mandihy fianarana ary sahirana avy eo mitady asa. Latsa-danja ao an-tsain'ny tanora eto amin'ny firenena ny fikarohana sy ny fiezahana anorina ho an'ny tenany samirery, izany hoe miditra eo amin'ny sehatry ny fandraharahana. Azo tanterahana tsara nefa izany raha ny faneho-kevitry ny tanora efa ao anatin'io sehatra io na dia mbola vao eritreriny aza. Fa tsy manana zany tsika eto Madagasikara plateforme hoe
ny tanora malagasy zany amin'izay resaka fandrarana zay. Mila manana toe-tsaina miabo sy miroso amin'ny dingana maromaro raha isehatra eo amin'ny fandraharahana. Ezaka miainga avy amin'ny tsirairay ny takian'izany sehatra izany. Araka ny raki-bolana malagasy midika hoe fitondrana sy fifehezana natao hoe fandraharahana. Noho izany ny tsirairay ny mianatra mitondra sy mifehy fa tsy voatery miankin-doha amin'ny vola izay mazana ataon'ny ankamaroan'ny tanora ho sakana. Manana passion izy zany voalohany indrindra hoe misy zavatra tiako mety hoe ataoko hoe lucratif ilay izy dia iny zavatra iny atao izay tena hoe mampatsara be anazy satria raha ohatra mantsy ka tsy tianao ny zavatra ataonao dia tsy ho tonga n'aiza mihitsy ianao. Raha ohatra izy hoe manana hevitra fotsiny tsy tokony zany izy atahotra risque le tanora zany hoe hanao zavatra miainga amin'ny kely foana miainga amin'ny kely ianao no manomboka mitombo. Fa teny amin'ny areom-pafaravohitra teny Androany dia nanomboka Androany ny hetsika iray izay antsoina hoe aram-bato-kevitra. Tanjona amin'izany moa ny fakakevitra eo amin'ny daholobe ahafahana manarina ny firenena izay tsapan'ny mpitarika fatafalasaka lalina anatiny amin'izao fotoana izao. Asin'Andriamalala, Mathieu Princy. Lohahevitra maro no dinihina mandritra ny fakakevitra isaky ny sabotsy ny alarobia. Miompana be amin'ny fanavotam-pirenena sy ny hoaviny no tena atondresaka. Raha ho an'ny Androany dia momba ny fitsinjaram-pahefana sy ny fananatany lohahevitra izay tena atony mampitotongana ny firenena. Mbola mandringa zavatra misy eto amin'ny firenena ary mbola tsy afaka atao hoe mandray ny andraikitra niaraka ny tokony ho izy ny anivony ratsamangaiky na ny commune na ny fokotany. Eo ihany koa lafo ny fananatany izay rahantsika mahafantatra fa miaina tsikelikely ny tany eo ampelantanan'ny malagasy na ny malagasy amin'ny ankapobeny na ny zavatra nananany ray mandeha ny tany aloha dia efa manomboka potika tsikelikely satria tsy dia afaka misitraka loatra ny malagasy amin'ny lafiny resaka fananatany. Etsy ankilany kosa nefa mitombo tsikelikely ny tany any ampelantanan'ny vahiny izay somary mampametra-panontaniana antsika ihany ilana dinika izany. Ny fanirina moa anatin'ilay izy dia hoe ny marotoanany maro zany hoe fifanakalozany samy malagasy zany ny ahafahantsika mandrafitra vina ho an'ny fahazatotaona ny firenena zany hoe afaka 70 taona. Dia izay no iantsona fifanomezan-tanana ho antsika rehetrarehetra. Raha araka ny fanazavana dia itoerana mifatra 20 ny fakakevitra. Misy akoa ny fakakevitra ao anatin'ny tambazotra sosialy Facebook ary ny hevitra rehetra izay azo dia atoditra ho an'ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena. Andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny mpanoratra afrikanina ny daty ny 7 ny volana Novambra. Tafiditra ao anatin'izany hoe mpanoratra izany indrindra moa ny poeta sy ny mpamorona tononkira. Samy manana ny kanto voiziny ny firenena tsirairay ka isany manana ny mampiavaka azy koa ireo mpanoratra sy poeta malagasy. Nambintsovely sitraka, tahiry aina. Mialohan'ny azon'ny mpanoratra iray aingam-panahy dia tsy maintsy miainga amin'ny zava-misy hita ary eritreretina amin'ny poeta na ilay atao hoe déclic. Rehefa izany vao miaina amin'ilay atao hoe aingam-panahy ny mpanoratra. Avy eo miroso amin'ny fanoratana ary adidin'ny mpanoratra tsirairay ny tsy maintsy mampita ny asa sorany amin'ny alalan'ny boky na amin'ny alalan'ny onjam-peo na amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy ho ny eja. Toy ny zazakamboty izany asa soratra izany raha tsy misy mpandray azy. Ireo zany ilay mety azo lazaina koa hoe tatsaha na ireo mipetraka any ambanivohitra lavitra any. Ireo izay maro anisa. Ireo izay miaina ny tena hoe fiainana anatin'ny fahatsorana sy miaina amin'ny zava-misy. Mety hoe sendra misy toerana anankiray azo amakiana boky any amin'izao dia iny azony mba tsidihana mba azony jerena na gazety ny azony vakiana misy ny asa soratra io ohatra ho an'izy ireo indrindra ny tena anoratako izany. Mahakanto ny asa soratra ny fanajana ny tsipelina, ny voambolana ary ny fahaiza-mampita azy. Ny atao hoe kanto dia maharitra sy mitoetra ela eny anivon'ny fiarahamonina ary mahatonga fivoapetsika tsara ho an'ny olona iray raha ny fanazavan'ny poeta. Maro be ny tanora izay manoratra amin'izao fotoana izao. Profon'izany ny pejy maro ataontsika hoe tsirezaka fa tsy Facebook fotsiny ohatra. Pejy maro amin'ny Facebook izay taritin'ireo mpanoratra ary be mpanaraka be izy ireo misy mpanoratra maro be miditra ao misy asa soratra be lehibe anjatony miditra ao anatin'ireny pejy ireny izay no hitarafako fa miroborobo ny asa soratra ho an'ny
akizy amin'izao fotoana izao. Mila kilona ny aingam-panahy ary tsy natao any rehetra ny fanoratana. Izany indrindra no nanokana ny firenena afrikana ny andro anio ho andro iraisam-pirenena ho an'ny mpanoratra rehetra ty Afrika izay niandoha tamin'ny 7 Novambra 2017. Masika ianao ry fiarahamonina. Nahoana no mandrangitra ady? Masika ianao ry fiarahamonina. Mony tany ve ny fady? Sa ireo ny vavan'olona? Lazainao tsisy fiheverana amin'ny fo miaradia satria ny taona mielanelana tsy mendrika mifankatia. Dia lazaina fa voarara raha samihafa ny fiodirana. Joronao fa tsy anjara satria masonao sahirana. Eo amin'ny vaovao ny lafi ny finoana kosa indray dia fantatra fa ny pastora Rakotozafidenis no voatendry ho filoha vaovao hitantana ny fiangonana loteriana malagasy na ny FLM. Telo ny kandida ny fanandrina taminy ka izy no nahazo ny salanisa ambony indrindra taorian'ny fifidianana fiodinana faha-efatra ary voafidy ho filohan'ny FLM hitantana mandritra ny 4 taona. I pastora Rakotozafidenis izany no hitantana ity fiangonana iray lehibe ity, iray amin'ny ireo mandrafitra ny FFKM taoriany nahafatesany pastora Rakotinirina David. Raha tsy ahivina dia tao amin'ny FLM Tanjombato i pastora Rakotozafidenis no nitandrina ary izao laza filompitantana ny fiangonana loteriana malagasy eto Madagasikara izao. Fa eo amin'ny vaovao ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia malaza maneran-tany ny fanenjena ny mpitondra teny mpanohitra ao Côte d'Ivoire ao. Mbola mafana ny toetra ara-politika any an-toerana amin'izao fotoana izao na dia efa vita aza ny fifidianana. Asin'Andria Malala sy Mathieu Prince no mamintana amintsika ny andindinina izay. Ny alina zoma ifo sabotsy 7 Novambra no voasambotra i Pascal Afingsan'Ny. Izy mpitondra teny mpanohitra ao Côte d'Ivoire no sady filohan'ny Front Populaire Ivoirien. Efa saika nandositra tanganany tenany no izao voasambotra tampoka izao raraka ny vaovao azo tamin'ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta. Herinandro monja taoriany nalany any Alassane Ouattara ho filohan'ny Côte d'Ivoire araka izany dia efa nisady ny endrika fanampenam-bava ny mpanohitra ao Côte d'Ivoire. Olona roa ankoatran'ity mpitondra teny mpanohitra ity kosa ny tadiavina ankehitriny. Antony evenao piraitsykombakomba amin'ny fanoherana ny mpitondra fanjakana vaovao. Anisan'izany olona tadiavina any Côte d'Ivoire izany i Maurice Kakou, laharana faharoa amin'ny fanoherana ao Côte d'Ivoire sy ministra teo aloha iray, izay samy voasaringotra amin'ny raharaha fitarihana hetsika an-dalambe sy ny asa fampiroroana ary ny famonoan'olona tany an-toerana. Fa raha araka ny vaovao ray vao izao mihitsy dia fa araka ny vaovao nivoaka io arivo moa izany dia fantatra izao fa i Joe Biden no fantatra fa lany filohan'ny États-Unis rehefa nahazo ny salanisa ny mpifidy vaventy 720. 420 ny salan'ny mpifidy vaventy azon'ny Joe Biden raha toa kosa ny janona 420 ny mpifidy vaventy azon'ny Donald Trump. I Joe Biden araka izany no filoha 470 hitantana indray any États-Unis. Amaranantsika ny vaovao amin'izao alina izao dia vaovao hafakely no sady mahavariana no entiny ny Zavandriamahefa sy Andry Rakotomalala amintsika atao anatin'ny ity fanadihadiana manaraka ity. Hafakely no sady nahavariana ity tranga iray tao Royaume ity. Koa satria dia voarovolana monja isary lekely dia navita namaly ny resaka nataon'ny rainy taminy. Arahoany ity sary ity I love you. Hello. Say it. Hello. Say hello. Tsy napozinay ireo ray aman-dren'ny sary lekely ditranga ity ary nandona ny fonay. Raha ny tena tokony ho izy mantsy dia tafakatra 10 hatramin'ny 410 volana eo ny zaza iray vao tokony ahay resaka taka izao. Tsy naharitra moa nireny ilay zaza ka nakasara vetrany ny resaka kely ny fanaovan'izy mianaka ireto ary nanaparitaka izany tany anaty internet sy tambazotra sirasira samihafa. Tapitra ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrahana ihany koa moa ny ekipa ny MBS iray manontolo ny arana totosi izao vaovao izao izay ihany koa ary no mamarana tanteraka ny fampalalam-baovao ka mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny herinandro indray tompoko.